Asan'ny apôstôly toko voalohany. Ry Teofilo, ilay boky voalohany dia nosoratako momba izay natomboko Jesosy, natao sy nampianarina hatramin'ny andro nampiankarana azy rehefa avy nodidiny tamin'ny alalan'ny fanahy masina ny apôstôly izay novidiany. Niseho tamin'ireo tamin'ny famantarana maro koa izy fa velona taoriana ny jaliany. Eny, niseho tamin'izy ireo nandritry ny 7 andro izy ary nilaza ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha niara-nisakafo tamin'izy ireo Jesosy dia namepetra azy tsy hiala tao Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany ray izay farenareo tamiko. Hoy izy: fa i Jaona dia nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa dia atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Koa izay tafangona teo dia nanontany azy hoe: Tompoko, amin'izao va no ampodianao ny fanjakana ho amin'ny Israely? Fa io kosa izy taminy: tsy anjaranareo ny ahafantatra ny andro na ny fotoana izay efa notendren'ny ray amin'ny fahefany irery ihany, fa azo hery ianareo amin'ny ahatongavan'ny fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko any Jerosalema sy manerana ny Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina. Raha mbola nijery izy ireo, misy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy dia indreo nisy 2 lahy tonga teo anilany, miakanjo fotsy ary niteny hoe: ry lehilahy Galileana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina ny ala taminareo ho any an-danitra, iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Dia niverana ka ny Jerosalema izy ireo rehefa avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva izay akaikin'ny Jerosalema, halaviran-dalana azo ale amin'ny sabata. Rehefa tafiditra ny tanàna izy ireo dia niakatra ho any amin'ny efitra ambony rihana izay nipetrahany. I Petera, i Jaona, i Jakoba, i Andre, i Filipo, i Tomasy, i Bartolomeo, i Matio, i Jakoba zanak'i Alfeo, i Simona Zelota ary i Jodasy zanak'i Jakoba no tao. Ireo rehetra ireo dia niraisaina sady naharitra ny vavaka niaraka tamin'ny vehivavy sy Maria ren'i Jesosy ary ireo rahalahiny. Tamin'izany andro izany dia nitsangana teo avoan'ireo rahalahy Petera. Tokony 20 no isan'ny olona vory teo tamin'izay, ka hoy izy: rahalahy, tsy maintsy nitanterahina ilay tenin'ny soratra masina izay nampilazain'ny fanahy masina mialohan'i Davida ny amin'ny Jodasy izay tonga mpitarika ireo olona nisambotra an'i Jesosy. Izy iny dia isantsika ihany ka nahazo anjara tamin'izao fanompony izao koa. Ary izany lehilahy izany dia nahazo saha tamin'ny tambiny fahotany ary potraka ny ankohaka izy, dia vaky ny kibony ka nipoaka sady nivaroraka avokoa ny tsinainy. Ary fantatra izay rehetra monina eto Jerosalema izany, koa ny anaran'io saha io amin'ny fitendry zareo dia atao hoe Akeldama, izany hoe sahan-drà. Fa voasoratra ao amin'ny bokin'ny Salamo hoe: aoka olona ao ny fonenany ary aoka tsy hisy olona onona ao, ary koa aoka lasan'olon-kafa ny anjara raharahany. Koa amin'ireo lehilahy niaraka tamintsika mandrakariva ireo, raha nifanerasera tamintsika Jesosy Tompo nanomboka tamin'ny batisan'i Jaona ka hatramin'ny andro nampiakarana azy niala tamintsika, dia tokony hisy iray ho namantsika mba ho vavolombelon'ny nitsanganany. Ary nanokana 2 lahy izy ireo, dia i Josefa antsoina hoe Barsabasy, izay antsoina koa hoe Jostô, sy i Matia. Dia nivavaka izy hoe: ianao Tompo, izay mahalala ny fon'ny olona rehetra, asehoa izay novidinao amin'izy 2 lahy ireto mba hazony anjara amin'izao fanompoana sy ny maha-apôstôly izao, izay nialan'ny Jodasy ho any amin'ny anjara toerany. Dia nanao antsapaka ho azy izy ireo
ka ny anjera tamin'ny Matia ny antsapaka, ary izy zany no lany ho namany apôstôly 1 lahy.